Faly miarahaba atsika vahoaka malagasy farantsika. Faly miarahaba atsika mpanaraka ny pejy Facebook. Miala tsiny raha miteny am'izao andro fiasana zao satria raharam-pirenena moa tsisy andrasandraso satria betsaka ny zavatra nandalo tamin'iny weekend iny, betsaka ny événement mandalo. Hitako fa betsaka maro ny vidéo mandeha am'ireo mpiaro ny fanjakana, mpanaratsy, ny compte fake sy ny tariny. Tsy maninona zany aho, resitsika andraikitra, resitsika didiny miteny. Ny teniko voalohany de mitodika amin'ny ireo mpitondra fanjakana am'izao. Ny teny voalohany moa i colonel Mikael, efa civil hono ny tenany am'izao arabaina, fa tsy miteny amin'ny anarana miaramila intsony hono izy a. Tant mieux zany, vaovao lehibe zany satria manomboka am'seho fa mpanao politika zany PRRM Mikael. Raha ny teniko moa izy hoe amin'ny toedrarà amin'ny accusation rehetrarehetra misy amin'ny Facebook sy ny tariny de hoe tondram-pirofo. Miala tsiny Mikael, miala tsiny colonel Mikael, miala fondro, miala salofito hoe aza badona ny malagasy, aza ambakaina ny fisainan'ny malagasy, tena miala tsiny satria fanabadona tsotra zao izay voateninao zay. Inona ny antony azavaiko hoe raha olona tsy nanao droit na olona tsy nianatra firy ary, iza moa miteny aminareo hoe rehefa mono olona ny olona ray na angalatra koa ary izy amela porofo hoe fa izy ny nangalatra an'le akoho, izy ny nangalatra an'le zavatra teo, iza ny olona dala ametraka porofo anasaziana azy amin'ny rapitso, indrindrandrindra moa izany mpanao trafika rehetrarehetra zany ao amin'ny firenena zany. Zavatra misy montage henjana be zany, réseau henjana be zany. Raha tadidiko tsara tamin'ny andron'ny miala tsiny manao nazy eto président Rajaonarimampianina, de ny teny moa zay, ny teny tamin'ny président Ratsiraka tamin'izany hoe misy arme de guerre goavana be miditra avy ao Avoemaro, ohatr'izao misy de nataony président Ratsiraka tamin'izany ny adidy niantso an'i président Rajaonarimampianina de namaly koa izy tamin'izany hoe tondranareo porofo aho raha misy zavatra zany. Ianao ny filoham-pirenena, ianao manana ny instrument politika rehetrarehetra, ny instrument militaire, ny instrument de renseignement rehetrarehetra, izahay civil tsotra tsisy lavanazy ty ve hitondra porofo anao? Fa tena mampanontany tena ihany zany hoe inona poste responsabilité ianareo? Ray zany rehefa niongana moa i président Rajaonarimampianina, nandeha ny investiture, voaka daholo le blindé sy ny tariny, eo vao mametraka fanontaniana teo Mahamasina hoe avy taiza nidiran'iny arme de guerre be dia be reny tamin'ny fitondrana teo aloha. Ohatr'izany koa nataon'ny Andriamatora Vatomanga, tondram-pirofo zao androany nareo ihany miseho manenjika ny azy manana porofo satria rehefa tsy eo amin'ny fitondrana, rehefa tsy miaraka amin'ny olona fitondrana zany misy foana io porofo io mon colonel, aza dino zay, ho avy ny fotoana ho avy zany porofo zany. Tsisy olona madio de miezaka manadio tena eran'ny télévision, radio, mikarama olona mandeha amin'ny Facebook manao inona, tonga zany fotoana zany mon colonel, aza dino. Aleo atao PRRM manao am'izao moa fa efa tsy miteny amin'ny anarana militaire. Fa ninay aza ambakaina ny malagasy.
fantapoko, fantam-pirenena. Zany rakety ataony eo amin'ny fitondrana be de be ny eo amin'ny fitondranao io, manao rakety. Tena mampalahelo ny zavatra fomba fijerinareo amin'ny colonel Patrick satria anisany angady nahitana izao fitondrana zao zany colonel zany tsy teny detay natonga anao teo mon colonel, tsy teny detay ny fivorian'ny diaspora rehetrarehetra taty nitady vola sy ny tariny nanao an'iny mouvement iny, satria anjarany tsirairay mandray fa be de be hony ny mamerim-bola am'izao io fitondrana io, satria betsaka ny vola navoaka, betsaka vola nolanina. Enao tsy vahina am'izany mon colonel PRRM, ataoko PRRM mialatsiny. Fa aoka zay fanabadona. Rehefa miteny moa zahay mitsikera dia todika any amin'ny honorable Afakandro anisany fitaovanareo reny. Olona ny Rajoelina, olona ny Ravatomanga, rehefa miteny ny tsy mety ataonareo amin'io fitondrana io ny olona ray de aratsianareo foana hoe olona ny Ravatomanga, olona ny Rajoelina. Nareo mbola tsy niady any Rajoelina izahay. Ratsirakista rehefa niady zany Rajoelina zany. Tany amin'ny 2010-2011 izahay efa niteny hoe tsy tokony ho filoha io olona ataonareo io. Tenareo rehetrarehetra reo niady izy ho filoha. De rehefa tonga am'le tsy tianareo nareo rehetrarehetra reo io président institution am'izao Andriamatoa Sitely, izy namany rehetrarehetra miaro an'izany Rajoelina zany nefa zay efa niady an'izany tam'izany. Androany nareo miziriziry hoe nareo niady an'io, nareo an'izao. Rehefa niara-ninana de nareo zany. Rehefa tsy mety tamin'ny business nareo, rehefa samby niady ny intéret-any, androany nareo miady de ny vahoaka malagasy adalainareo. Aok'izay. Zay zany mahatonga anay miteny androany. Raha niakatra teo amin'ny fitondrana io ianao PRRM, efa niteny zay tamin'ny anarany hoe gardien de la révolution. Niteny zay hoe rava io institution io fa animba zavatra, animba ny tolona. Misy olona be de be ao anatin'ireo rezonareo rehetrarehetra reo trafika ny velomany. Miseho milliardaire, miseho manam-bola. Trafika. Tsika moa tsy hiditra amin'ny detay be goavana ohatrany ahoana fa ninay ajanonona ny fanambakana ny malagasy. Tsisy olona angalatra koa zany koa ametraka eo hoe avelako eo ny bakirariko fa am'izay fantatr'olona hoe zany nangalatra nina koa iny. Zay mahatonga hoe misy ny fitsarana, misy ny mpanao enquête mandra-pivoahany marina. Fa tokony anjaran'ny mpitondra fanjakana, ny fanjaran'ny état régulateur mifasilite izany enquête rehetrarehetra izany. Zany mampitondra fanjakana nareo. Fa tsy mpitondra fanjakana manabaribary vahoaka. Io ihany zany. Mitodika amin'ireo namagna avy amin'ny faritra rehetra. Anareo ajanona firesahanareo hoe anareo lasa fitaovana politika. Hoentina fotsiny hoe io fanjakany Côtier, fanjakany Mera. Bassesse d'esprit zay. Rehefa izay miteny de ataonareo hoe tsy mila fanjakana Côtier, fanjakana Mera. Matetika ato Facebook manipulena daholo atsika. Satria io no marary amin'le malagasy. Le hoe misy Mera misy fa raha mijery amin'ny lalindaliny kokoa moa atsika ahoana. Atosika hoe
Varigna fa fédéralisme zao hoe satria tsika mitaky fédéralisme de tsy ekenza la de ravagny io gouvernement io. Tsy resaka an'izany io. Fanjakagna mpagnano raquette. Tsy mila fanovagna zagny anareo. Leo izahay. Adalainareo. Populisme. Leo zay am'le populisme. Lasa otage lalandava ny vahoaka malagasy. Ka androany sorana colonel Patrick mbola nasahany teny satria efa ela zay nangataka hoe aiza zany colonel Patrick zay dradradradrany mafiaty eo amin'ny fitondrana zay androany mangina. Rehefa ny tenako tany amin'ny fin novembre décembre début décembre tany à Madagasikara niseho ny resaka tamin'io colonel Patrick io efa tena nanao alerte izy monko PRRM colonel Patrick mon colonel Michael tena ny fitiavany colonel Patrick ianao ny solidarité mamiamily anareo zany resakany. Tsy hoe mialatsiny mon colonel Patrick tsy hoe mamoaka ny resaka fa fantako ny finiavanao. De hoe ny tsy alako eto noho ny colonel Michael mila iarovana izy. Niezaka ihany izy. Fa ny manodidina anazy ao izy tena misy zavatra tsy milamina. Za tsy teny ny anarany. Misy zavatra zao tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Fa ny colonel Michael mampalahelo. De androany atosika n'olona ianao colonel Michael. Hanenjika hanambotra ny colonel Patrick. Yeny olombelona izy mandia tany. Mety misy erreur nataony. Mety nisy fanaparam-pahefana tany amin'ny madinika. Alana tsiny am. Tsy zany no mifona ny iaro anazy ny avocat du diable moa zany. Tsy zany iaro anazy am'zany zavatra zany. Fa am'le hevitra marina teneniny kosa allo iarovana izy. Ohatra niny madama kely enjehin'olona rehetrarehetra reny. Enjehiny ministra amin'ny fitsarana. Enjehany zany hoe mpandraharaha-panan-karena tanora. Tsy hay hoe tanora, panan-karena, zay moa atao hoe jaloux. Zay tsy jaloux anao zany. Iny raha vatomanga manana société be de be aby iny malaza milliardaire ary mbola iny voahenjikako. Inareo milliardaire tsy manana société neza hoe tsy mampanontany teny. Avy taiza? Fa sanjaranay moa, zay moa mbola tsy tompon'andraikitra manao enquête fa rehefa tonga aminay zany tompon'andraikitra manao enquête zany ho tonga ihany zany proof zany. Tena ho tonga zany. Mampanantena anareo fa ho tonga zany proof zany. Tsy azo atao zany menace zany, tsy mifankatahotra tsika. Tsy matahotra. Matoa zay masaha mivoaka, matoa zay masaha miteny. Tsy fampitahorana eto. Okay zany. Ny mampiteny anay zao de mbola mampijoro ny vahoaka malagasy. Atsika tsy tokony atahotra ny firenena iaramanana io. Tena firenena iaramanana io. Tsy hoe ianareo eo amin'ny fitondrana am'izao ko anareo ny tompon'ny fahefana hoe anao zay tianareo atao. Okizay. Narary tamitsika nataon'ny fitondrana teo aloha rehetrarehetra zay. De alondao ho raisitsika ny tanàna ny hoaviny tsika, ny hoavin'ny taranaka tsika. Manaraka an'izany be de be ny officier miresaka. Mino ray aman-dreny ianareo any amin'ny officier gendarmerie pirenena. Mino sy manantena izahay vahoaka efa nataonareo ny nadiovana ao aminareo. Satria misy ny tsirariny tao tamin'ny roa taona lasa moa zay, herintaona ny teny foana hoe
misy recrutement tsy mazavazava atao amy gendarmerie avy amy tamy lehiben'ny gouvernement sy fanjakana teo aloha. Tsy nisy nieny tam'zany nisy ny teny ihany fa natahotra ny toerany, natahotra fidiram-bolany, natahotra. Fa androany mino hitanareo ny fisehoan-javatra teto amy firenena, tonga saina ianareo mbala miangavy anareo anao fanadiovana zay mbola tsy vita ao aminareo de miangavy ianareo force, indrindra koa nareo any amin'ny miaramila, any amin'ny militaire, izay mbola tia tanindrazana, izay mbola tena hoe tandrokaron'ny vozana, tanindrazana io ambonina tia, mihavana ianareo force, mihavana. Aza manaiky zarazarain'olona na misy lehibenareo sasatsasany resaka intérêt sy volany manahirana anazy betsaka ny ofisier sous officier tonga saina marary satria zana-bahoaka ianareo. Tsy maninona ity vidéo ty eto rehefa aveo betsaka ny anao commentaire hoe marary sainy, tsy misainy zao hoe tsy manino zany. Adidy no miteny, adidy no miantso anareo. Ianareo ny tompon'andraikitra voalohany, tandrokaron'ny vozana. Rehefa ianareo manana misy solidarité mivoaka ny vahoaka malagasy, mivoaka ny olona rehetrarehetra marary eto amin'ny firenena satria matahotra izy miteny androany, matahotra izy voaka, matahotra izy verina amin'ny arabe satria iza ny hiaro azy, iza ny hijory hiaro azy eto amin'ny firenena. Zay zany ny souci. Atsika io mifampiandry sika io. Zay ny olana. Nefa ny cancer misy ao amin'ny firenena mo mihinana, homamiadana, mihinana, milatsaka katerina ny firenena. Androany ny filoham-panjakana amy resaka souveraineté efa 3 volana zay ny resaka zany souveraineté, souverainisme zay. Ny teny foana zay teo amy page ny RGL tamy resaka regardeur de la révolution. Nisy nieno ve zay? Mba nino nareo teo amy fitondram-panjakana ve zay? Fa tsy androany rehefa mivoaka raika lahy teo aloha ery an'Afrika, iny fa velona ndray resaka souveraineté. Amin'ny fotoana inona nareo miresaka souveraineté, amin'ny fotoana inona nareo tsy miresaka souveraineté. Rehefa nangataka zay hoe rava io assemblée nationale io sao de voasazy itsahazo vola zao, androany nareo miresaka souveraineté ndray. Rehefa metimety amin'ny intérêt-nareo zany souveraineté ny adradradrainareo. Rehefa tsy mety amin'ny intérêt-nareo zany fa iza ny ataonareo fitaovana. Todika amin'ny namana rehetrarehetra, tanora, lehibe, zokonjokony, aza manaiky tsony atsika reberebe ny olona ohatry reto. Adao ampiara-peo, firenena iaramanana izy ty. Mbola variana hoe zay ty hitondra amin'ny baolina, zay an'izao, na ny diaspora ary. Misy diaspora fanao concertation nationale zao satria mitady tondra firenena. Ny marary ary mbola tsy diagnostikeny amin'ny firenena. Matahotra ao ny misamody mitehaka le fitondrana satria mbola miandrahandra toerana. Ina ny toerana andraindraina eo amin'ny olona manao ohatr' zao. Mila fanadiovana alohany hoe fanovana. Le fanovana moa lasa resabe. Le fanorenana zay ny takina. Fanovana amin'inona mo? Zay mitaky fanorenana. Mbola veriko ndray be de be ny événement ary tsy hijanona io. Be de be ny isesy atoato ametraka fanontaniana ny vahoaka. Inona ny zavatra mandalo eo amin'ny firenena? Mitsangana atsika vahoaka.
aza manaiky lembenana tena izy fa tsy resaka hoe aza manaiky lembenana de fitaovana. Aza manaiky ho lembenana, aza manaiky araraotina itsony isika malagasy. Zavatra tenenina eto am'ty tambazotra ty ohatr' zao aza atao rendrarendra fotsiny, aza atao hoe fialam-boly fa matoa misy olona mbola mijoro androany miteny, mbola marary ny firenena. Malahelo amy zava-misy, efa betsaka ny malagasy mamohy miaina amy zavatra tsy misy tokony, zavatra voalamina, mirindra, fiarahamonina mirindra, mandroso, ampilaminana. Fa nohon'inony etraketraky ny sasany, fitiavan-tenany sasany, andao ry zalahy hijoro, andao ry zalahy hiteny, andao ry zalahy hiady. Aza manaiky tsony hoe rehefa miteny de hoe olony Rajoelina iny, olony Ravatomangy iny, zany ny excuse-ny faible esprit zany tena olona tena tsy nianatra, na hoe tsy tianjareo manko le fanjakana ny Côtier. Aza atao fanjakana ny Côtier ry zalahy. Zao teneniko amy zalahy, atsika triangle du nord tsy ao anatin'ny fitondrana zany. Ny olona rehetrarehetra tameny zalahy ndraikitra am'izao any amy triangle du nord, olona mpitehaka, irakiraka, manatanteraka ny baiko. Zay le izy fa leo tsy atao video lava be satria matetika resaka megandray ny olana inona, fa asakasakatsika io, asakasakatsika tsirairay raha mbola ho tiatsika zao fiainana tsy zarizary mampiteny ny mona zao. Io zalahy ane mpanankarena ihany sasany ao fa mieritreritra hoe raha andeha exil, any efa mieritreritra manomana ho avy any Maurice, any Dubai ndray, fa tsy hay izy ty ho hita eo satria mifampijery, mifankalala, eo na eo ihany tsika, misaotra tsika mijery, misaotra tsika mipartage, misaotra tsika na mikomandy, misaotra tsika na mitsikera, na de mitsikera ary tsy hijanona zay hiteny, misaotra tsika mimenasy fa tsy mba tsy emotra am'zany koa ny tenanay, de mankasitraka.